5G Bethelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Noltranao ny fampalalam-baovao. INA, plus raffiné que jamais. ITA, huilerie industrielle de Tamata, Isacham Telsuruariv. Vous présente Niva. Cyberbike est compatible avec votre console Wii ou PS3. Disponible de suite chez Batimax 1 pour un prix remisé à 240 000 arrières. Offre valable jusqu'à l'épuisement de stock. Batimax, la qualité au meilleur prix. Manoltranao ny vaovao. Mora ary aingana tamin'ny mpitondra fanjakana indrindra ireo voakasika mivantananina indray fepetra ka nanakana tamin'ny fomba rehetra ny motion d'urgence nokasaina ireo solombavambahoaka sarotra ny kosa nefa ny amasy hitondra vahaolana ho an'ny sosialy ny poniny. Iverina Europolo isanjato ratsoka 5 isanjato izany ankehitriny ny tany hitralaina amin'ireo solika raha ny fanitsina nentin'ny loholon'ny Madagasikara nandritra ny fandinihana ny volavolan-dalàna mikasika ny teti-bolam-panjakana 3 omaly. Voafidy tompon-daka maneran-tany amin'ny ady amin'ny kolokolo ny filohan'ny fitsarana momba ny compte malagasy Jean de Dieu Rakotondramiamina nandritra ny fanamariana ny andro iraisam-pirenena iadina amin'ny kolokolo tany Washington. Tsy vao tamin'ny ity taona ity no nisy ny fanatsarana ny orinasa mpamokatra simenitra Semontis izay fantatry ny rehetra tamin'ny famokarana simenitra Holcim teo aloha. Ankehitriny, manodidina ny 7 alina sy 1 taona ny vokatry ny simenitra isan-taona raha ny fanadihadiana hatrany. Ho amin'ny maresaka any ivelany, niakatra hatrany ny tany ireo olona marary ny kolera amin'izao fotoana. Timin'ny Congo tao anatin'ny 10 andro farany, mampanay ny isan'ireo marary tsabony raha ny fanazavana teo anivon'ny Médecins Sans Frontières. Ny andinindin'izay avy hatrany. Manatitra ny araba tomoko lasy tomoko vavy tonga soa indray eto amin'ny fampalalam-baovao ny Cool TV ho amin'ity alin'ny zoma 10 Desambra 2024 ity. Avy hatrany dia ny matoa andahatsoratra ny sampana fampalalam-baovao ny Cool TV no anokafantsika ny fampalalam-baovao ho amin'ity alina ity. Mora ary aingana tamin'ny mpitondra fanjakana indrindra ireo voakasika mivantana sy nandray fepetraka ka nanakana tamin'ny fomba rehetra ny motion de censure nokasaina ireo solombavambahoaka natao. Sarotra aminy kosa nefa ny amasy hitondra vahaolana ho an'ny sosialim-bahoaka ary ezahana vila amin'ny zavatra hafa ny sainy raha misy tranga mety hanohitohina ny fitondrana. Matoa andahatsoratra ny Gaëtan Andriatsilavo. Nanaitra ary nisarika ny sain'ny mpanara-baovao ny zavanitranga tena anivon'ny antenimieram-pirenena momba ilay motion de censure tamin'ity herinandro ity. Niazakazaka ary nivoatra tao anatin'ny fotoana fohy ny toe-draharaha. Ny resaka motion de censure izay tsy vaovao teto amin'ny firenena raha tsy ilaza afa-tsy ny tamin'ny andron'ny filoha teo aloha Rajonary Mampianahery. Tamin'izany tsy nanana fahasahiana ny mpitondra noho ny fahitana fa ny maro anisa no nanao ny fitsopaha-pitokisana. Ny fitsarana avy momba ny lalam-pandroenana no nitondra ny fomba fijeriny ary nanakana ny fampiarana azy sy nanome lalana sy vahaolana hafa. Tamin'ity tsy nanaja izay demokrasia sy ny antanatohatra voalazany lalana izay ny mpitondra. Vao niainga tamin'ny hoe fanangonatso ny andro solombavambahoaka izany, vitivity teo taitra ary nietsika ny fahefana-panatanteraka. Nandeha ny feo sy ny resaka maleta ka izay nanao siny fa tsy roso amin'ny fanesorana ny Prime Ministre dia nitambazana vola araka ny feo nandeha teny anivon'ny antenimieram-pirenena. Ny gazety Antsoratra sasany dia nilaza fa maro tamin'ireo solombavambahoaka no nandray roa. Zany hoe sady nandray tamin'ny sony anao ny motion de censure no nandray ihany koa tamin'ny sony faharoa tsy roso amin'izany. Tao ihany koa ireo gazety naneho tamin'ny alalan'ny kisary fa misy solombavambahoaka sasantsasany mahita ny maleta eo ankavia sy ankavanany. Tsy nijanona teo, nitony rarary ny afara tamin'ny fikasana anaisotra ny filohan'ny antenimieram-pirenena tsy ho eo amin'ny toerany. Ary ny tena fiantraikan'ny goavana dia ny fahatongavana tamin'ny fanafaonana ny feonana eo amin'ny fahefana-panatanteraka sy ireo fahefana-panao lalàna amin'ity taona ity. Tsy misy ary tsy hisy ve manoloana izany ny arofanina manomboka izao ho an'ny fahefana-panatanteraka ho ny mpanara-baovao.
ho afaka manao izay veriny fa mety hitondrana ity firenena ity ny governemanta no hifanafonana ny feonany eo amin'ny roa tonto io. Ny solombavambahoaka izay mpanara-maso ny fahifanam-panatanteraka izao tsy ho anaovana tatitra izao. Ny fifanatrena eo amin'ny fahifanam-panao lalàna sy ny fahifanam-panatanteraka izay voarakitry ny lalàna ary tanterahana amin'ireo firenena rehetra maneran-tany mandala ny demokrasia. Fotoana isan'ny zava-dehibe noho izany ny fanaovan'ny mpikambana eo anivon'ny governemanta tatitra amin'ny asa vita sy ny mbola miandry eny anivon'ireo distrika ny amin'ny toedra rahampirenena amin'ny ankapeny. Fantatra ihany koa izao fa foana ny feonana amin'ny mpikambana eo anivon'ny governemanta sy ireo olony Madagasikara izay tokony tanterahana ny alatsinainy izao. Hitantaratra avy amin'ireo fanafonana ny feonana eo amin'ny governemanta sy ny antenimera roa ireo fa tsy milamina ary misy krizy politika eto amin'ny firenena. Mampametram-panontaniana manoloana izany hoe aiza ho aiza ny demokrasia eto amintsika sy ny fahazakany ny tsirairay azy. Nafana ny raharaha politika tamin'ny herinandro ity fa nanaitra ireo ity fanatanjahantena ihany koa fa indrindra niteraka alahelo tao amponin'ireo atleta malagasy ny tsy fahafahan'izy ireo namonjy ny CGSOI tamin'ny ora farany. Fiomanana antaonany maro ho fiarovana ny voninahim-pirenena saingy tsy laharam-pamena hoy ny ministra ny tanora sy ny fanatanjahantena izany oharina amin'ny lalaon'ny nosy amin'ny taona ho avy izay ho tanterahana eto amintsika. Forfait i Madagasikara hoy ny fanapa-kevitra noraisan'ny mpikarakara ny CGSOI manoloana io tsy fahatongavana io. Tsy nanotrona ireo firenena manodidina antsika isika amin'izao herintaona latsaka mialohany anasantsika azy ireo ho tonga eto amintsika andray anjara amin'ny Jeux des Îles izao. Na eo azy ireo rehetra ireo ady isan'andro iainan'ny vahoaka ny fitangan'ny vidim-piainana, ny firongatra sy ny tsy fandriampahalemana, ny olana eo amin'ny sehatry ny angovo, ny faharatsian'ny lalana, ny tsy fisian'ny asa, ireo izay tsy mbola hita hatreto ny paikady avy amin'ny mpitondra ho famahana azy. Fa raha itsika anatin'ity horonan-tsary fohy ity ny fanehoan-kevitra sy ny fihetsiky ny Praiministra manoloana ny mpanao gazety androany raha nanontaniana momba ny motion de censure. Tsy manao izy. Tsy manao izy. Manao ministre manao an'ilay izy. Iverina roapolo isanjato raha toka 5 isanjato izany ankehitriny. Ny tany etra alaina amin'ireo solika raha ny fanazavana nentin'ny olon'ny Madagasikara nandritra ny fandiniana ny volavolan-dalàna mikasika ny teti-bolam-panjakana 2024. Lany teo anivon'ny antenimieran-doholona omaly ary nasimpanitsina araka izany LFI 2024. Fanadidina entiny Abraham Rendriamanana. Omaly ariva no niroso tamin'ny fandiniana sy ny fandaniana ny volavolan-dalàna mikasika ny teti-bolam-panjakana 2024 ny teo anivon'ny antenimieran-doholona. Raha toka tsy afaka nanatanteraka izany izy ireo ny herinandro lasa teo noho ny fitokonana ireo mpiasa teo anivon'ny antenimieran-doholona. Teboka lehibe nisongadina nandritra izany ny fanitsinany mikasika ny fakaketra ho an'ireo solika eto Madagasikara. Raha toka na ena 5 isanjato ny etra alaina amin'ireo solika teo aloha araka ny fepetra noraisin'ny fitondram-panjakana hiatrehana ny fiakaran'ny solika maneran-tany. Niverina 20 isanjato izany ny taona 2024. Taloha izy io efa 20% fa dia nahena moa zany 15% ary niteraka vesatra ho an'ny kitapo-mbola-panjakana satria à l'entrée zany 20% any amin'ny douane nefa à la pompe 15% dia misy 5% de crédit de TVA foana zany no tsy maintsy ho alohan'ny fanjakana ary lasa rehefa tsy mahavoalohany iny tsika satria resaka trésorerie no atao dia anaovan'ireo pétrolier chantage ary mety ho marina ihany azy amin'izany satria io TVA io dia tsy tokony ho alohany moa zany. Tonga dia manomboka janvier zany zay ny amendement hoentina no apetraka io taux de 20% io. Nanambara ny ministra ny toe-karena sy ny fitantanam-bola fa tsy ampiovan'ny vidin'ny solika ny famerinana ny fakaketra 20 isanjato amin'ireo solika. Tsy misy fetraka eny amin'ny vahoaka ilay satria tsy mihetsika ny vidin'ny solika eny amin'ny pompy fa resaka crédit de TVA fotsiny no miala ao anatin'ilay izy. Ankoatra izay, vezatra ho an'ny kitapo-mbola-panjakana ankehitriny ny fanampiana ny orinasa JINAMA, nametraka ny famoahan'ny fanjakana ny bon de trésor araka izany ireo loholona anatin'ny LFI ho fiatrena izany. Nanamafy ireo loholona nandritra ny fiaonany tamin'ny ministera ny toe-karena sy ny fitantanam-bola omaly, mikasika ny tsy fahampian'ny teti-bola voarakitra anatin'ny LFI 2024 amin'ny fanomanana ireo fifidianana ho avy izao, izay mitentina 7.7 miliara ariary hatreto. Miankina amin'ny fisian'ny didim-panjakana na fanampiana indray io teti-bola natokana ho an'ny fifidianana io raha nambaran'ny ministra tompona andraikitra. Zay aloha no fangatahan'ny-bola voarainay dia izay aloha no soatantsika ao anaty teti-bola fa ny teti-bola-panjakana moa tenatenany eny dia mbola misy foana ny fahafahana mandray didim-panjakana raha ohatra ka hoe misy zavatra fa mila hovaina. Araka izany, lanina simpanitsina teo anivon'ny antenimieran-doholona omaly ny volavolan-dalàna ifen'ny teti-bola-panjakana 2024 raha toka lantsina simpanitsina kosa izany teny anivon'ny antenimieram-pirenena.
Fa tsy vao tamin'ity taona ity no nisy ny fanatsarana ny orinasa Semontis izay mpamokatra simenitra, izay fantatry ny rehetra tamin'ny famokarana simenitra Holcim teo aloha. Ankehitriny, manodidina ny 7 alina sy 100 taona ny vokatra simenitra isan-taona raha ny fanadihadiana natao. Fanampanazavana. Isan'ireo orinasa manana fototra-fitrasa antitra tamin'ireo teo ambany fifehezan'ny Holcim ny tao amin'ny Ibidy Vakinakaratra. Efa 7 taona amin'izao fotoana ny namokarana simenitra teto Madagasikara. Raha ity lahatsoratra an-gazety navoaka ny Gaz Patriote ny taona 2014 ity. Tamin'ny taona 2014 no teraka ny vina ho fanitarana sy fampivoarana ny orinasa. Antony raha ny fanazavana ny lahatsoratra hatrany ny tsy fampin'ny vokatra simenitra eto Madagasikara, izay 2.20 kilao isaky ny mponina isan-taona, izay ambany mihoatra ireo firenena subsaharienne. Tapaka taoriana izay fahitarana ny orinasa, ary atao manaraka ny fenitra sy ireo teknôlôjia amin'ny famokarana. Fampiasam-bola mitentina 100 tapitrisa euro no nampiasaina ahafana mampitombo avo telo eny ny famokarana simenitra avy amin'ny orinasa Holcim. Io tetika asa sy vina io, izay notohizan'ny Semontis nanomboka tamin'ny taona 2014. Semontis Investment, vondrona Mauritiana, izay nividy ireo orinasa Holcim taty amin'ny ranomasimbe Indiana. Tanjona tamin'izany fotoana ny fampivoarana sy ny fanitarana ny orinasa ary ny fampitomboana ny famokarana amaliana ny filana amin'ny fampiasana ireo fitaovana sy teknôlôjia ika farany. Tsy vaovao araka izany ny fanitarana ny orinasa mpamokatra simenitra ao Ibidy Vakinakaratra, fa efa tetikasan'ireo mpinitantana ny fandimby tao amin'ity orinasa ity. Efa nisy ny vita ary ao ny ho tanterana ato anatin'ny taona mifandimby. Fa lafim-baovao hafa kosa indray, tsy lahara-pamehana ny fanaovana ny autoroute Antananarivo Toamasina raha ny zava-misy sy ny toetry ny lalam-pirenena manerana ny nosy amin'izao, hoy ny fikambana ny mpamily fiarabe mpitantitra entana eo anivon'ny ATC. Tsy nifantatra mazava ihany koa ny lalan'ny vola izay ilaina amin'ny vidin-tsolika ho fikojana ny lalana raha ny fanazavana hatrany. Ilary Nasolinainy. Tsy mifanaraka amin'ny zava-misy sy ny filan'ny vahoaka malagasy amin'izao ny fanamboarana lalambe mikodana na ny autoroute izay Antananarivo sy Toamasina, hoy ny fikambanan'ireo mpamily fiarabe mpitantitra entana na ny ATC. Ny 10 amin'ny 20 isanjato ny commune eto Madagasikara izay mpamatsy ny renivohitra amin'ny lafiny maro no mbola miaina anaty lalana ratsy sy efa tsy azo ifamoivoizan'ny fiara, hoy izy ireo, ary tokony ho lahara-pahamehana. Urgent lalana eto Madagasikara. Be dia be ny toerana mbola enclavé. Raha mandinika antsika maninona moa mbola misy ireny double pont tamin'ny année 77. Efa 10 taona lasa mbola miaina eto amintsika. Reny tômôbila reny tadiva lafo vidy noho ireto tômôbila nouveau modèle reto. Satria tsy fantatra ny fanjakana atao inona reny tômôbila reny satria any amin'ny lalana rehetra. Any ambanivohitra communal any ataoko 50% na 80% commune nge zao mbola miaina amina route secondaire. Fa reny tena mamatsy ny atao hoe ataoko raha mbola tsy teny hoe 90% sakafo hitany voatra. Tsy mihinakanina nge Tananarivo resaka légume, vary sy ny karazany akoatran'ny vary stock zany raha tsy esaka zay zay vary stock fantatsika makarary fa io vary ho antsika io nge ka mbola tômôbila le tena trany any amin'ny lalana ratsy daholo no alaina ireo vary reo Tsy mazava ary tsy mandeha amin'ny tokony izy ihany koa ny volana tokana hikojana ny lalana alaina amin'ny vidin-tsolika, hoy ny avy eo anivon'ny ATC. Izy ireo izay takina ary manefa vola hatrany ao anatin'ny fond routier kanefa tsy araka ny fanarahana ny ampiasana ny vola. Filoha le fitantanana an'ilay izy satria izay transporteur nge raha falalako vola arotsaka avy amin'ny carburant taona ilay izy. Izay zany tsy mahazo fanazavana na fanampanjavana mazava andehanany vola satria tsy haiko zay andehanany io fa za zany mahita le lalana ratsy misy tokony anaovana train courante an'ireo. Problème rehefa manontany tompony andraikitra ianao de vola forte tsy hita mazava. Izy tompony andraikitra ao amin'ny fitondrana ary tsy mahay hoe nakaiza ny vola fond routier. Faharoa ny lalana fanarana amin'ny fond routier de anaovana train courante zany hoe point noir. Eto nge problème nge amin'ny route nationale reo be de be point noir tokony amboarina reny tena mila traité any ka problème les procédures eto amintsika lava loatra. Raha vao manontany tompony andraikitra de procédure ahodikodindreo any anatina faiza miresaka amin'ny lalàna le vola fa tsy mandeha aradrarina. Lasa lany andro miandro famatsim-bola amin'ny asa ataony nefa ny vola zay efa hita maso ary tsy hitanao mazava hoe aiza ny tena lalana.
Lalam-pirenena maro manerana ny nosy no ao anatin'ny faharatsiana amin'izao fotoana izao raha ny fanazavana trany ary efa nanairana ny mpitondra tamin'ny fotoanany maitany. Ankehitriny ahina ho tapaka izy ireo ary teraka fahasarotana eo amin'ny andavanandrom-piainan'ny vahoaka. Voafidy ho tompon-daka maneran-tany amin'ny ady amin'ny kolokolo ny filohan'ny fitsarana momba ny kanto malagasy Jean de Dieu Rakotondramianina. Nandritra ny fanamariana ny andro iraisam-pirenena iadina amin'ny kolokolo tany Washington no notoloran'ny sekretera mpanjakana Amerikana ny mari-pankasitrahana ho azy. Fanadidiny. Nazo ny mari-pankasitrahana mahatompon-daka maneran-tany amin'ny ady amin'ny kolikoly ny filohan'ny fitsarana momba ny kanto malagasy Jean de Dieu Rakotondramianina. Mari-pankasitrahana natolotra azy nandritra ny andro iraisam-pirenena amin'ny ady amin'ny kolikoly no karakarain'ny departementam-panjakana Amerikana tany Washington DC. Iray amin'ireo olona miisa 8 maneran-tany manaja sy manaraka ny tany tandalana ny filohan'ny fitsarana momba ny kanto ho ny sekretera mpanjakana Amerikana. No ny fahaizana mitarika naseho n'ity tompon'andraikitra malagasy ity tamin'ny fanaraha-maso ny fitantanam-bolam-panjakana sy ny fahasahiana maneho ny mandray fepetra manoloana ireo osika amin'ny endriny maro samihafa ary ireo endrika tsy fahaiza mitantana. Ireo no isany nafantarana ity filohan'ny fitsarana momba ny kanto malagasy. Raha tsy ahivina, ny volana aprily lasa teo no nanamafy ny filoha tale jeneraly ny MCC na ny sampandraharahan'ny gouvernemanta Amerikana Millennium Challenge Corporation fa mila ezaka ny ady amin'ny kolokolo eto Madagasikara. Ny MCC izay manohana ireo firenena andalam-pandrosoana amin'ny ady amin'ny fahantrana amin'ny alalan'ny fanomezana tohana arabola. Rary ny sintsy ny fitakina nataon'ireo normalien na ny mpianatra avy eo anivon'ny ENS Ampefilo ny herinandro lasa teo raha ny fanambarana navoakan'ny CSS sampana Antananarivo na ny syndicat-n'ireo mpampianatra mpikaroka sy mpikaroka mpampianatra androany. Raha toka tanterahina anatin'ny filaminana ary tsy manohitona ny fahalalan'ny hafa. Mampitandrina ny fihetsika ireo tompony andraikitry ny Université Antananarivo. Izy ireo manoloana ny fanitsakitsana tanteraka ny fodim-pisainana sy ny drafitra maneran-tany amin'ny anjerimanontony ny université raha ny fanambarana hatrany. Sy araka ny tokony ho izy ny fampiarana ny lalàna momba ny zololombelona eto Madagasikara hoy ny fikambanana Albinos Madagasikara ary irariran'ny manam-pahefana ihany koa ny firosoana amin'ny fametrahana ny lalàna miaro ny papaneny lakolosy sy ny mpiaro ny zon'olombelona. Fanampanazavana. Goragora ny fampiarana ny lalàna eto Madagasikara antony mahabetsaka ny tsy maty manota hoy ny fikambanana Albinos Madagasikara. Isan'ireo mitondra fahaisana manoloana izany izy ireo izay ataon'ireo jiolahy Azalambo. Tsy mamba olana tsony famoronana lalàna fa fampiarana ny lalàna efa misy ny tokony ho atao hoe efa misy karazana lalàna maro miaziran'ny olona zon'olombelona amin'ny ankapobeny eo ihany koa ny zon'olona miaina ao anatina fahasembanana tokony reny zany ho jerena manokana ary le izy eo anatin'ny lalàna zay le fampiarana raha tsy teny zao tsika tranganisy tany Amboasary Atsimo voavy nidina tany Amboasary Atsimo zay fa mitaintaina le fianakaviana satria tratra tena tratra mbodobo zao le olona efa da mivoaka madiodio am'izao tsika miteny zao de rehefa mivoaka izy efa miveriny ny fiarahamonina ary izy indray no menasy an'le fianakaviana de hitanareo zavatra ohatr'izany. Sarotra ny ampiarana ny lalàna sy ijerena manokana ny zon'olombelona raha ny zava-misy ankehitriny hoy ny firaisamonim-pirenena. Mihabetsaka ny tsindry atao amin'ireo mpisehatra samihafa miady miaro ny zon'olombelona. Misy moa zany ny fangatana ny amin'ny hoe fiarovana ny ireo mpiaro ny zon'olombelona mbola tsy tafiditra ao anatin'ny session am'izao moa zany fa mbola ady sy tolona atao ankehitriny satria zay le hoe raha ny mpiaro ny zon'olombelona aza zany tsy voaharo ataony ahoana moa zany no hiaro ny mpiarabelona aminy. Zava-misy mihitsy no efa somary lasa lavitra ka mahabe ny tsindry na ho an'ny andaniny na ho an'ny ankilany de misy ataontsika hoe rafitra zany ao tsy maintsy mbola jerena sy alamina misy fomba fiasa zay tsy maintsy fandrindrana ny tanjona samy hitoviana ny tanjona samy milaza n'izay tanjona izay kanefa moa arak'izay hoe samy manana ny lalany tiany andehanana makany de fandrindrana n'izay lalana izay no atao.
andrasan'ireo firaisamom-pirenena araka izany ny ahatongavana sy ahalan'ny lalàna ho fiarovana ireo papany lakolosy sy mpiaro ny zon'olombelona eny amin'ny fahefana mpanao lalàna ahafahan'ireo mpisehatra manao ny asany ankahalalahana. Ankoatr'izay nankalazaina androany ny andro iraisam-pirenena ho an'ny zon'olombelona isan'ny nomena sehatra manokana tamin'izany ireo olona manana toetena varirira. Ola misy koa le mena ambony mena na hitarena zay ho tsisy mena zay koa mantsy mavo ambany mavo dia ny sisa fara ery zay mangina volamena zay koa manana ny avo na tsatrangana ralavo fa tena magaga dia tsy mba misy fanjakana sa voninkarika ny maro sanareo venamana dia sarotra aminareo miamoaka ny sara. Dia fanadihadiany ary no mamarana ny tapany voalohany ny fampahalalam-baovao eto amin'ny Cool TV. Ao anatin'ny tapany faharoa kosa isika dia hijery ireo vaovao samihafa mikasika ny sosialy ny mponina eto amin'ny firenena, ny vidin'entana amin'ny andavanandro izay nahitana fiakarana, eo ihany koa ny olana amin'ny fambolena amin'ny ankapobeny. Tapitrisy isika izao, isika iray. Ina dia vita amin'ny soja voafantina mba hampatsiro ireo karazan-tsakafo karakarainao. Ny menaka Ina dia ahitana oméga 3 sy oméga 6 ary ara-pahasalamana no notrikaina entin'ny soja. Ina ilay menaka manome tsirony nandronao isanandro. Ina, plus raffiné que jamais. Ita, huilerie industrielle de Tamata, misatra amin'ny telo sy roa arivo. De beaux projets pour des budgets serrés. Batimax, le partenaire des bons plans. Batimax, la qualité au meilleur prix. Oro. Une fraîcheur instantanée. Idéal pour la maison et tous les espaces. Oro, une efficacité longue durée. Tavaverina indray ato amin'ny tapany faharoa ny fampahalalam-baovao mamerina ny araba tomboky lasy tomboky vavy. Anokafantsika izany, nahitana fiakarana manodidina ny 100 hatramin'ny 400 ariary isaky ny kilao indray. Ny siramamy raha ny hita teny an-tsena androany. Tsy fantatra mazava hoy ireo mpanjara fa hatrany amin'ny mpamongady ny fiakaran'ireo entana ilaina amin'ny andavanandro ireo. Fanadihadiana entiny Daniela Minoarso. Hatramin'ny sy nivalana aretina Covid-19 teto Madagasikara, tsy nisy tsy nitaraina noho ny fiakaran'ny vidin'entana ny ankamaroan'ny Malagasy. Isam-bolana, tsy mitsaha miakatra ny vidin'ny entana fampiasa amin'ny andavanandro, ary ankehitriny, voakasika izany ny vary sy ny siramamy ary ny menaka raha nambaran'ireo mpivarotra.
vary aloha zao no tena midinay fa menaka zay tsy efa ela be tsy varotra menaka azo lafo be vary aloha zao miakatrakatra makolika nalaina 900 teo alolo teo zay fa lasa 570 sy arivo ny akana azy am'izao mbola tsisy ray volana vatra miakatra matetika zany le vary miovaova le vidiny tsipala zao am'izao ny akana tsipala efa 5,000 sy 2 alina sy ray hetsy ny tsipala zao am'izao siramamy ko aloha zao ny lafo indrindra siramamy mingamba tena lasa lafo indrindra am'izao siramamy zao efa tafakatra 2 alina sy 2 hetsy ny ray gony ny varotanay azy zao ny 300 sy 500 sy 4 mavokely taloha zao 300 sy 4 dia 200 sy 4 teo alolo teo. Nahitana fiakarany ihany koa ny vidin'ny savony sy ny vovo-tsavony. Ny savony aloha zao dia niakatra daholo amin'ny vidiny dia misy arany sasany efa janonay satria efa mihoatra n'lefa efa amin'ny vidin'ny mpanjifa 700 zao ny farany ambany dia farany ambony aloha ataonay zany miankina amin'le habeny ihany le izy hoe 400 gramma zao 504 izy ranosy nanomboka hatramin'iny aretina nakaty zany dia tsy mitsara miakatra le vidin'entana tamin'ny taona zao zay mivarotra 700 teo aloha dia amin'izao indray zay zao mivarotra 1000 amin'ny taona afaka mandefa amin'ny carton zay dia mandefa amin'ny singa fa na amin'izao ary zany dia lasa sarotra be le hoe mandefa le izy amin'ny carton sy ny amin'ny singa satria lasa hitovy le izy amin'ny farany satria tsosahan'le olona tsony ny vidin'io raha mbola akarina ihany le amin'ny carton. Manoloana ity fiakaran'ny vidin'entana ilaina amin'ny fiainana andavanandro ity tsy hita mazava ny fepetra raisy ny fanjakana amin'ny alalan'ny ministera ny varotra sy ny fanjifana ny vidin'ireo entana ilain'ny malagasy amin'ny andavanandro izay mihoatra lavitra amin'ilay vidin'entana farany ambony napetraka ity ministera ity raha ny zava-misy eny-antsena amin'izao fotoana. 20 taona amin'ity taona ity no nisy pilatsaka antsitrapo japonais eto Madagasikara izay misehatra amin'ny fampianarana ny ankizy sy ny lehibe fa ihany koa ny fahasalamana no tanterahana androany teny Soarano araka izany ny lanonana ofisialy nentina na mariana izany. Iona zay. Ny volana Desambra 2024 no tonga voalohany teto Madagasikara ireo pilatsaka antsitrapo japonais 5 izy ireo tamin'izany ary ny sanany asa fanampiana maro tamin'ireo fiarahamonina nisy azy. Ankehitriny misy 700 ireo nifandimby sy ny asa manerana ny nosy isany amin'izany Murakami ny zany tany no nahitany voalohany any Madagasikara ary tamana ny tenany ary zao lasa pilatsaka antsitrapo izao. Efa tonga teto Madagasikara nizangatsangana tamin'ny taona 2020 dia nahita fa tena nampinaritra ny kolontsaina malagasy orona sy fiainana. Ity no antony dia nisafidy anaka ny tonga eto Madagasikara indray mba hanamboran-tena fa natahotra tsy hotiany orona ny niaraka amiko indray satria noditampoka aho tamin'ny loalohany saingy rehefa nihaona dia misy orona mindeny hoe paria dia tena paria mampianatra ny orona tsy hiatry fanampiana fa miezaka mitady vahaorana tsikelikely ohatra fampianarana fantana mijijy sy sarivamolozaka. Misy andraka misehatra maro ireo pilatsaka antsitrapo japonais ao ny mampianatra ao ny manao izay anatsarana ny farim-piainan'ny olona manodidina azy amin'ny alalan'ny fanofanana sy fanoroana ireo teknika japonais azo ampiarina eto amintsika. Ity fotoana ity izay mifanojy ihany koa amin'ny faha-90 taona nisy ny fifandraisana teo Madagasikara sy Japon. No tanterahana androany teny Sonerana ny lalonana ofisialy fanamarihana ny faha-20 taona nisy ny pilatsaka antsitrapo japonais teto Madagasikara. Fotoana izay teo ambany fiahin'ny Prime Ministre lehibe ny gouvernemanta. Sy ampony rano ho an'ireo tambary ao amin'ny komina Tanjombato sy komina Soavina district Anatsimdrano na eo aza ny fisian'ny rotsakorana raha nambaran'ireo tantsaha. Anton'izany ny fahasimbana izany ny tsy fisian'ny fanamboarana ny fefilota aorian'ny fandalovany rivodoza fanadidina entiny Abraham Randriamana. Ity ataoko ity zany zao totoboatra izy ity fa satria no le rano tsisy dia tsy maintsy atao ohatr'izao le izy. Ito zao itsy andrefa nitsy efa vita teo aloha dia io fa maniry maitsomaitso fa manjary taraiky raha miandra le rano dia tsy maintsy alefa mialoha ohatr'izao zany dia rehefa tonga le rano efa mba maitsomaitso izy
dia afaka manetsa ihany rehefa anina mba manetsa janvier eo. Tena marina le keza zany tokony ho fafy rano dia tonga ny rano vao atao réglace dia tany dia afafy dia ity zany solon'ilay fafy rano ty satria tsisy le rano mafazana. Toy izay amin'ny ankapobeny ny teknika fambolem-bary ampiarin'ireo tantsaha anatin'ny komina Soavina, distrika Atsimondrano ankehitriny manoloana ny tsy fisian'ny rano amin'ireo tanimbary eny an-toerana. Na eo aza ny fisian'ny rotsakorana, tsy mahatosika ny rano tokony hiditra anatin'ireo tanimbary izany raha ny fanazavana. Fifiloha avy any am-pahatrosy le mpampiditra rano hatramin'izay zany no efa simba efa taona maromaro izay. Dia hatreto aloha zany efa mahenoheno feo ihany hoe efa misy fanamboarana fa tsy fantatra ny fahamarinana efa misy marina ve fa lavitra anay ilay izy dia tsy hita. Sison zany no manondraka ny tekoatra ny ranorana dia mifaritra Soavina zany zao efa taona maromaro mampiditra veto fa tsy tafiditra avy aty ambony ilay izy no ilay fifiloha simba any am-pahatrosy izay dia tsy masehaka an'ity Soavina manontolo ity. Fa ny tapany ambanimbany any amin'iny avaratatatry ihany misy. Le vokatra zany maivana satria le ranorana rehefa tonga ny mois de mars dia efa manomboka maivana. Dia rehefa tsy janvier zany ny tena tokony ho fanetsana hoe raha tena ina vary. Dia rehefa tsy vita le janvier le izy zany dia efa manomboka maivamaivana le vokatra. Ankoatra ny eny amin'ny komina Soavina, voakasiky ny tsy fahampian'ny rano ihany koa ankehitriny ireo tanimbary sasany amin'ny komina Tanjombato. Miaina anatin'ny fahasahiranana ireo mpamboly manoloana izany. Mitra ny ranketsa dia tsy azony rano ty party ambany any ty fa tsy maintsy manao vary tsaika ny olona. Dia tsy fambolena tsy dia misy maina be ohatr'izao zao hitanareo zao. Fa le vary aloha no ato zao nefa vokabokatra iny foana tratran'ny rano le trano le rano hiditra avy am-parazy fa ty tsy tratran'ny rano zany mihitsy ty party ty. Miaina le tohadrano, miaina le adiry le rano makaty tsarakaraka le tsotrany taloha dia miankina amin'le orana koa. Ny fiantraikany aloha zany le etomanana eo dia le rano tsy ampy dia izay. Satria ohatra vidy varikeza zao izy dia tsy mety fa tsy maintsy vary akotso ny vidiny dia le etomanana ambolena anazy tsy ampy. Vokatry ny tsy fisian'ny rano izay manimba ny tany, misy amin'ireo tantsaha mirotso amin'ny famadiana ny tanimbary ho fanaovana biriky. Araka izany, manao antsova amin'ny tompona andraikitra amin'ny fametrahana foto-drafitr'asa vaovao sy ny fanamafisana ny fanamboarana ireo fifiloha simba tao aorian'ny rivo-doza ankehitriny ireo tantsaha. Tsy ahivina, raha nantonta anisan'ny voaka tamin'ny alalan'ny RGPH 3 ny taona 2024, telo amin'ny 20 faingo roa isan-jaton'ny mponina eto Madagasikara ny miaina amin'ny alalan'ny fambolena. Etsy ankilany, tsy mifanaraka amin'ny io antontanisa io ny lahara-pahamehana ho an'ny fitondram-panjakana amin'ny fanamboarana ireo foto-drafitr'asa ilain'ny mpamboly. Vokany, sarotra ny anatrarana ny fahaleovantena ra-tsakafo amin'ny taona ho avy araka ny nambaran'ny mpitondra. Ny mikasika ny fampianarana eny amin'ny ambaratonga fototra sy ny mety hanafoanana ny fanadinam-panjakana CBE izany indray no hanomezany gazety Antsoratra Madagasikara Matin Hebdo fanampanazavana. Gazety izay nivoaka ny alakamisy fahavalo hatramin'ny faha-efatra ambin'ny folo Desambra ho avy izao. Suppression de la CBE, l'éducation en quête d'une nouvelle pertinence. Io indray no lohateny lahatsoratra izay nivoaka gazety laharana fa 470 ny Madagasikara Matin Hebdo tamin'ity ianandro ity hatramin'ny faha-efatra ambin'ny folo ny volana Desambra ho avy izao. Raha ny fanazavana ao amin'ny pejy faha-efatra sy faha-5 mampametra-panontaniana ny ho avy ny fampianarana eny amin'ny ambaratonga fototra raha ny volavolan-dalàna nentina tena nivony anteny meram-pirenena mitatra hatramin'ny fahafolo taona ny taom-pianarana eny amin'ny ambaratonga fototra raha toka 5 taona izany teo aloha. Ankilany, hita ao amin'ny gazety Madagasikara Matin Hebdo ity ihany koa, ny amin'ny pejy faha-enina ny ampahandady soratra momba ny fandaharana alalino, vokarin'ny sampana fampahalalam-baovao ny Golo TV, fandaharana izay arahina ny alahady ho avy izao amin'ny 7:00. Ny sokatra nanomboka androany ary fanaraha-pitsy ny Mongamania Festival. Etsika karakarainy Golo TV FM amin'ny alalan'ny fandaharana K-pop. Entina mampiroborobo ny kolotsaina aziatika. Ny fanindran-dalana tamin'izany ihany koa ny fanatanterahana fifanitsanana ho an'ny solotenana eto Antananarivo amin'ny Cyber Game Contest izay iarahana amin'ny Golo TV FM hatrany. Notanterahina androany ary haritra 2 andro etsy amin'ny gymnase Akorondrano ny etsika Mongamania Festival. Etsika sahan'ny Golo TV natao ampahafantarana sy hanomezan-danja ny kolotsaina aziatika. Ny Mongamania Festival moa zany dia mivohy ny culture aziatique sy ny akabeany zany hoe eo andany ihany koa zany ny manga
ny horonan-tsary izay vitan'zareo aziatika, eo koa ny K-pop izay ny hira hoe avy any amin'zareo ihany koa. Dia misy koa ny jeux vidéo. Ny mampiavaka Mongamania festival tamin'ity taona moa zany dia ahitana fitombona eo amin'ny resaka fandraisana anjara ny ankizy rehetrarehetra. Noho izany lasa mitombo kokoa ny zavatra miseho eo ambonin'ny scène zany. Misy mandritra ny Mongamania festival ny fifaninana-kira K-pop, ny chant monga, ny danse K-pop sy ny maro hafa. Mahery ny 3 isa ireo trano efa hita mandritra ny hetsika ary sy ny seho iarahana amin'ny club arts martiaux. Fotoana iray ankafizana ny kolontsaina aziatika ny Mongamania, samy nanana ny fomba nentina nanehoana izany ireo tanora tonga teny an-toerana. Mbola voaloha mihitsy nanao cosplay dia hoe fanina an'ilay anime DNG dia anjery tutoriel sur YouTube nanaovana an'ilay zany cosplay any Chainsaw Man, le anime Chainsaw Man. Dia ny antony manokana moa zany tsy dia tena hoe misy fa hoe fankafizana an'ilay anime fotsiny ngambany. Efa katramin'ny mbola kely mihitsy moa no tia anime dia le izy animation japonaise ny anime dia lava be izy dia navadika anime. Dia le anime animation le manga fotsiny. Manga zany ohatrany hoe boky soratana boky japonais dia le izy ny aveo ny avadika anime na scan. Aty ahitana zavatra momba le izy, mety ahitana cosplay. Ankoatr'izay, no tanterahina androany tetsy amin'ny kanaly Olympia ihany koa ny fifanitsanana ho an'ny solon-tena eto Antananarivo amin'ny Cyber Game Contest na ny CGC. Ny androany dia ny sélection ny tanà amin'ny CGC fa inclus izy ao anatin'ny MFGT Reborn. Zany eo anatin'ny MFGT Reborn zany Madagascar Fighting Games Tournament zany. Zany hoe ao daholo ny vondrona ny jeux de combat rehetra dia ahitana ny Tekken, Guilty Gear, Street Fighter, Smash Bros, Naruto dia mbola misy ihany koa ny normalement tokony mbola misy jeux hafa zany fa jeux de combat rehetra zany tafiditra ao anatin'ny MFGT normalement. Dia zay mandresy amin'ny androany amin'ny Tekken no mandray anjara ny finalan'ny CGC ny rapitso. Misy roa ireo solon-tena Antananarivo mandritra ny CGC izay hifanandrina amin'ireo avy amin'ny tanàna samihafa toa Antsirabe, Majunga, Toamasina ary Fianaratsoa. Isana tonga ny abibina sy ny tsy fandriam-pahalemana teto Antananarivo, ny fipatany zava-mahadomelina mahery vaika. Ifantoka amin'izay ny fandaharana alaliny ho amin'ny rapitso hitondra aminao fanazavana bebe kokoa mikasika izay zava-mahadomelina izay. Tandin-doza amin'ny fiparitany zava-mahadomelina ireo tanora malagasy ankehitriny. Tao anatin'ny roa taona izany hoe nanomboka tamin'ny fihiboana 24 nirongatra ireo karazana zava-mahadomelina mahery vaika. Ankoatran'ny fidorohana rongony, tonga hatrany amin'ny tsindrona roro ireo tanora manomboka amin'ny 14 taona ankehitriny. Isan'ny faritra mena amin'ny fiparitany karazana tsindrona roro itira ny eto Antananarivo ny eny Ambohipo, 17 hektara, Itaosy ary Ivato. Nandritra ny fidinana ifotony teny Ambohipo sy Itaosy no nahitana ireo karazana zava-mahadomelina tsindrona toy ny roro sy ny sonara, zava-mahadomelina tsindrona ambany kalitao kanefa maro mpanjifa. Ie, misy trondroma le trogroro dia misy foana. Ie, taozan'le izy tsy misy hoe taozy hoe ahoana fa arakaraka le tanora mitrindrona anazy. Rehefa ohatra hoe mila betsabetsaka izy dia betsabetsaka ny ataony amin'ny seringa dia iny no atrindrona ny anatiny. Dia ny vidin'le izy aloha eny azo atao hoe tsy ho zakany rehetrarehetra ihany fa misy tsy eo amin'ny R1 ny ohatra ny amin'ny sachet kely anankiray dia hatramin'ny R2 sy iray hetsy. Zay ny 1 gramme an'le izy. Ankoatran'ny tsindrona izay mahatonga ireo tanora tafiankindro tanteraka amin'ity zava-mahadomelina ity, misy amin'ireo sonara ireo ihany koa no voana raha ny fanazavana. Raha ohatra indray izy hoe pasina dia
ohatr'izao atao amin'ny aliana sikary ohatran'izao zao le sonar. Sonar amin'ny filazan'le sachet kely anankiray. Ao Ambatondrazaka, mitaraina noho ny firongatry ny asanjiolamy tampim-piandina ireo mponina ao amin'ny distrika an'Ambatondrazaka. Nisesy ny fanafiana tamin'ity herinandro ity, nisy ny lasa takalonaina, ny vola voaroba ary ny omby maro lasan'ireo olon-dratsy. Ny sesisesy ny tsy fandriam-pahalemana tany amin'ny distrika an'Ambatondrazaka tamin'ity herinandro ity. Vola 12 tapitrisa ariary no voaroba ary olona roa no naratra nandritra ny fanafian-jiola tokantrano iray tao Ambalabako ny aliny talatalasa teo. Tamin'ny fotoana io ihany, renim-pianakaviana iray 70 taona no nisy naka ankeriny tao amin'ny commune Tsangasanga izay tsy mbola nahazoana vaovao na nifandray tamin'ny fianakaviana hatreto. Ireto farany izay nahazo fandrahonana tsy resaka amin'ny mpanao gazety raha ny fampitam-baovao hatrany. Ny aliny alakamisy teo ihany koa omby ampolony no lasa ny dahalo tao Andrandobo, Fokotany Avaradrano, commune Feramanga, Avaratra. Dahalo manodidina ny 8 mirongo fitaovam-piadiana no nandroba ireo omby hoy ireo niarambony ary nisy ny paobasy nataon'izy ireo nandritra izany. Antony tsy nahafahan'ireo mponina nandray fanapahan-kevitra. Raha vao niditra zareo dia tsy niditra toerana ray fa nizara. Nisy avy ato atsimo tanànanay dia nisy avy ariva vadinay avy atsimo andrefana. Dia efa tonga dia efa nitoraka tapa-brika an'ilay varavarana ireo hoe aza misy mivoaka. Dia efa tsisy tafavoaka daholo mihitsy ilay teo an-trano. Kaiky io toerana eto aminay Andrandobo ity efa tena mampalahelo, misy tambazotra hafahafa mipetraka tady vorona eto. Aradina nompoka amin'ny 10 alina iny tsy tafavera sy tamin'ny 10 alina lahaly. Narady zay reraka zay dia mbola mandamindamina programa ndray zay dia hoandeha. Fa ny sasany zany efa lasa maraindraina teny. Zay ny angatana aminay aminareo mpitondra fanjakana zay voan'ny asan-dahalo eto. Mananisy ny tambazotra an-jiolahy ao anatin'ity tanàna ity ihany no izany ireo mponina. Andro faharoa nanaovana ny fanarahan-dia amin'ireo omby androany, saingy tsy mbola nahita mangirana izy ireo. Ho amin'ny maresaka any ivelany, niakatra trano tany ireo olona marary ny kolera amin'izao fotoana ao atsimon'ny Congo tao anatin'ny 10 andro farany. Mampanay ny isan'ireo tsabona raha ny fanazavana nentiny teo anivon'ny Médecins Sans Frontières. Fanadihadiana eo amin'ny sarin'ny France 24. Mitoy ny ady ao antsinana ny RDC, ankilany miatrika fahasahiranana afa manoloana ny aretina kolera ireo mponina any an-toerana amin'izao fotoana. Ho an'ity renim-pianakaviana iray ity, tratra ny aretina kolera ny zanany raha nitsoka ny ady nataony M23 izy ireo. Raha ny fanazavana, 3 andro natongavana teto amin'ny toeram-pitsaboana, vizana ary narary mafy ny zanany ka tsy maintsy no raisina anontànana aingana. Hatramin'ny fiverena ny ady eritaona lasa izay, pitso-ponenana mahery ny arivo no tonga amin'ity toerana ity. Ny ankamaroan'izy ireo izay mipetraka amin'ny toerana tsy manaraka ny fenitra, tsy ahitana na toeram-pidiovana na rano fisotro madio. Fepetra izay isan'ny mampirongatra ny aretina kolera. Raha ny tatitra farany, mahery ny 590 ireo vao marina fa marary ny kolera tao anatin'ny 10 andro farany. Manoloana izao tranga izao, manao antsoavy ireo fikambanana iraisam-pirenena ampahafantarana ny zava-misy ao amin'ny Congo ankehitriny. Dia ny fanadihadiana iny no mamarana ny fampalalam-baovao eto amin'ny Cool TV ho amin'ity alina ity. Isaona isika rehetra ny anaraka izany hatramin'ny farany. Ny ekipa amin'ny fampalalam-baovao kosa dia manome fotoana ho amin'ny rapitso indray. Veloma doboko.
vous a présenté Nivavo. Cyberbike est compatible avec votre console Wii ou PS3. Disponible de suite chez Batimax Indahar pour un prix remisé à 240 000 arrières. Offre valable jusqu'à l'épuisement de stock. Batimax, la qualité au meilleur prix. INA, plus raffiné que jamais. ITA, huilerie industrielle de Tamata, Isacham Telsuruariv. Vous a présenté Nivavo. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.